Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Hoentina eto amin'ny zaridaina Antaninarenina indray isika ao anatin'ity fandaharana TV Mahavokatra iarahanao amin'ny serasera ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ity mahakasika rodon'ny tantsaha izay ny fikambanana foyer paysan ny tokantrano tantsaha no mitantsorika amin'ny fanatanterahana azy ity dia asaiko anao anjoy hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Sehatra iray anisany fampiroboroboana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sady mahatsara ny fifandraisana sy ny fifanankalozana na arakevitra sy fahaiza-manao indrindra ny arabaritra eo amin'ny mpamokatra samy mpamokatra, ny mpamokatra sy ny mpanjifa ny tsenabe. Tsy latadanja amin'izany ny miseho eto amin'ny zaridaina Antaninarenina Antananarivo nanomboka ny 14 hatramin'ny 17 Aogositra 2024 izao. Rodrodon'ny tantsaha andiany faharoa izay ny salorana ity tsenabe ity. Ahitana trano eva misa 70 ampiratiana ireo vokatra maro samihafa avy any amin'ny faritra. Tsy mikely soroka ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezan-danja ny hetsika tahaka izao, indrindra ny fanomezana tantsorika samihafa ho an'ny mpisehatra rehetra. Tonga nanome voninahitra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana Andriamatoa Ratoiarjon Suzelin sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministera notrony ireo tompon'andraikitra maro samihafa avy eo amin'ny tokantrano tantsaha na foyer des paysans. Mazava zany ny tanjona izay napetraka zareo tao amin'ny foyer des paysans dia ny fanentanana an'ireo mpiara-miombonantoka manao tantsoroka bebe kokoa. Satria araka mbola lazako tamin'ny kabary teo atao anatin'ny tapa-bolana zao dia nisy hetsika anankiroa goavana eto Madagasikara mikasika ny fampiroboroana sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona amin'ny ankapobeny. Porofony teo amin'ny tenda zany fa manomboka misy fietsehana zany ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra raha tsy tentsika ny fisiany sy ny fahamaroan'ny olona manao fampirantiana eto ary eo ihany koa ny ireo izay olona mpitsidika izay tonga hijery zao etsika zao ary azadiny fa tsy mijanona fotsiny zany tsika eo amin'ny resaka famokarana fa eo dia ihany koa ny resaka fanodinana zany ireo vokatry ny tontolo ambanivohitra mba hisy bebe koa ataontsika hoe valeur ajoutée zany amin'ireo vokatry ny tontolo ambanivohitra ireo. Efa nisy fahombiazana tamin'ny taona lasa ary izay natonga naporisika an'zareo hoe hiditra amin'ny andiny faharoa ihany koa ary hitantsika ihany fa maro ihany koa ireo vokatra miditra avy any ivelany dia isan'ny izay mahatonga an'zareo hoe aporisihana bebe koa zany tsika malagasy araka mbola lazako teo anjifan'ny vita malagasy satria raha tsy teny amin'ny vokatra ronono fotsiny tsika sy ny fromage dia tsy mena amin'ny tany vitany ivelany vitan'ireo tantsaha malagasy azy ao anatin'ity fikambanana foyer des paysans. Ny tokantrano tantsaha na foyer des paysans izay mpikarakara an'izao hetsika izao dia mametraka paikady mazava ny amin'ny fomba fijery ny amin'ny fampandrosoana ny tokantrano tantsaha malagasy. Ny paikady dia ny hoe mamolavola izay ny tantsaha anankiray ho lasa agripreneur. Zay zany no fomba hoentinay satria ny agripreneur dia ataontsika hoe orinasa anankiray mahakasika amin'ny famokarana. Dia ireo agripreneur io rehefa volavolaina izy dia volavolainay ara-tsaina mihitsy izy aloha menay resaka système de développement personnel izy raha ataontsika amin'ny teny baiko mahitsy. Dia avy eo mena culture entrepreneuriale izy dia avy eo ampianarina mihitsy izy amin'ny resaka entrepreneuriat mena mahay mitantana izy anisan'ny aspect anankiray ngeza be ampianarina koa dia ny éducation financière na ny fanabeazana ara-bola satria indraindray eritreretin'ny tantsaha fa mena fanampiana ny atao hoe tombony fa tsy voatery ho marina zany hoe rehefa nahazo vola ataontsika hoe nahazo 100 millions izy dia mieritreritra izy hoe tena nahazo tombony fa tsy voatery ho marina zany fa ny fanabeazana ara-bola dia mampianatra ny olona mihitsy hoe ny fitantanana ny fahaizanao tsy voatery ho tombony zany mahazo vola. Matetika ny olona rehefa manao hetsika tahaka izao na fakotrao dia na morona be makany amin'ny resaka aspect culturel fotsiny na aspect social fotsiny na mirona be makany amin'ny aspect économique fotsiny fa ny rodrodon'ny tantsaha indray amin'ny maha fikambanana tantsaha na association organisation paysanne ny foyer de paysans dia tafiditra ao anatiny mihitsy ireo volet anankitelo dia ny resaka ara économique amin'ny maha tsena azy fa eo koa ny resaka ara-sosialy sy ny resaka ara-culturaly izay foto-kevitra miainga avy any amin'ny tantsaha mihitsy ilay izy. Ny tokantrano tantsaha tsy tranon'ny tantsaha tsy hoe trano hipetrahan'ny tantsaha be dia be
tsy zay. Ny foyer de paysan de le antsoina hoe ny tokantrano tantsaha, zany hoe io tokantrano tantsaha io zany a de mamoaka ny kisarisary mipetraka ao anatin'ny sain'ny olona raha vao miresaka tsinony atao hoe tokantrano tantsaha anankiray. De io kisary avoakantsika io mihitsy no ho entin'ny foyer de paysan amoahana le hoe raha te hampandroso ny tontolo ambanivohitra de andao hampandrosona ny tony tokantrano tantsaha. Meko ohatra tsika raha ohatra zao ka misy olona anankiray a miaino anatina tokantrano anankiray de misy ASPBDB mahatonga ny olona ho tafavoaka na tsy ho tafavoaka anatin'le tokantrano. Misy a ny fitaizana, misy ny fiainana ara ekonomika, misy ny fiainana ara sosialy a, misy zavatra PDB ao anatin'le izy de ireo no mila ovaina amin'ny fomba fijery ny tantsaha satria raha vao mbola mionona am'le hoe tsy a vilany anankiray a vilia kely a zay ny atao hoe fiainan'ny tantsaha de taraiky eo le tantsaha. Fa misy koa ny olona tia andrenivohitra rehefa mieritreritra hoe zay ny fiainan'le tokantrano tantsaha de mieritreritra izy hoe tsy afaka mipetraka ao anatina seza salon a, tsy afaka misy frizidera ny antranon'ny tantsaha, tsy afaka misy canal saty a de izay sakana mahakasika ana fampandrosona na fandroson'ny tokantrano tantsaha zay zany lay ataontsika hoe ravana eo amin'ny famolavolana ny toe-tsaina mihitsy. Ny tokantrano tantsaha amin'ny atao hoe fikambanana mifampiresaka amina tokantrano tantsaha olombelona. De rehefa ny tokantrano tantsaha samy tokantrano tantsaha no mifampiresaka de mety ho azy ny fifampiresahana. Fa rehefa olona anankiray ataontsika hoe dokotera no miresaka amin'le tantsaha, vao miresaka izy na tazo zao ary mahazo azy de vao miteny izy hoe tazo mahazo anao, inona fa de taviny akana volandray azy zao de lazay mifavoan'ny tazo. Tanakao zay confiance zay a, zay ny approche le ataonay am'le hoe approche paysanat, miteraka confiance ngeza be ny atao hoe tokantrano tantsaha fampiresaka amin'ny tokantrano tantsaha anankiray eo anivon'ny tontolo ambanivohitra. Ho an'ny sehatry ny fanodinana ny vokatra, anisan'ny mpandray anjara mavitrika amin'izao tsena be izao ny coopérative misehatra amin'ny lalam-piarena fiompiana tantely ao Manakara. Vokatry ny fahazahonan'ny milina fanodinana ny tantely avy amin'ny fitondram-panjakana dia mahavita mamokatra tantely hatrany amin'ny 100 litatra isanandro ny coopérative. Deto moa zany dia isaorany fitondram-panjakana amin'ny nanomeny eo machine satria tombony ho anazy izy io zany satria ino nantsony na mampananasa ny tanora satria mabezany le mananasa e satria le mpamokatra tantely zany manodina tantely ao aminay zareo zany dia tena hoe minasa sara zany produit zareo alefandreo aty amin'ny andrenivohitra aty gnahodina isanandro zany dia eo amin'ny 300 litres eo zany isanandro. Farafambaniny zay fa ambonin' zay misy 600 litres agny zany no ahodina isanandro amin'ireo tantely reo. Raha ny vidiny zany zay dia tena mirary dia mirary ny vidiny anay raha ampitany amin'ny hafa satria eto zao nanovany anay dia hitanareo le prix fa somary mirary dia rary. Tazonao anay zany dia hoe ho afapo zany le mpisitraka satria le tantely zany dia tena zavatra ilain'olombelona izy io fa indrindra no an'ireo manana aretina diabeta dia ny tantely zany tena hoe iteza atao sakafony zany izy zany satria sisy siramamy le tantely zany. Anay dia tena pire zany anay zany tantely zany. Lalam-bary zany azao zany dia efa hoe efa misokatra tsikelikely dia akatra grande surface zay zany hoe andefa ny vokatrinay zany ny ao amin'ny biomarket avy any Manakara zany. Fotoana fanararoatra ho an'ireo fikambanan'ny tantsaha-pamboly ny hetsika tsena be toy izao. Ampiratiana ihany koa ireo vokatra ny tany sy ny fiompiana. Anisan'izany ny fikambanana tantsaha TMM avy ao Antanety kely faritra Analamanga. Ny légumes zao amin'izao fotoana zao tena mandeha tsara mihitsy. Tena fiompiana koa raha mandeha manana akoho gasy, manana akoho le sahaly akoho kely. Dia manatody le akoho dia le mahatonga 5 isan-taona zany no mitarika. Tena andrasanay zao amin'ny resaka voaly ty dia le mahatombotsy ho an'le vahoaka dia ao anatin'le fiaraha-miasa amin'ny FDA aloha hatreto mahafinaritra. Antoanao mena zao arabola zao no nameny anay dia fidiananay fitaovana anaovanay an'ity resaka fambolena ihany, dia resaka volavany amin'ny FDA. Ao zany misy motopopy borety angady sarety na ame ombika ihany koa izany FDA. Zany hoe namena zay zany zay resaka fitaovana zay dia zay zany entinay karakarana resaka fambolena fotonetiana mahavoatra. Mandetina foana zay zany ho an'ny tantsaha rehetra mba manome zany le tohana arabola dia mba mirisika koa le tantsaha mba mamboly sy mba mirisika mba fidy le fitaovana dia mba mamboly ara-dalàna tsara zany satria raha ohatra hoe zavatra misy dia lasa kivina dia mba maty. Ho anay moa zany ny tandrona dia tsy
fa tsy ataony zany zay mba natsaratsara kely le fikambanana ndraiky any amin'ny resaka zavatra azo sy zavatra misy to. Fa betsaka ny tosika izay atao a dia manatentsika fa ny tantsaha manana fahaiza-manao ihany koa fa zay tonga mihaino tantsaha dia ezaka ny atao ministera mandrafitra n'izay hitahita tantsaha zay ho asa mivaingana. Maro ny endriky ny tantsoroka eo zany ny fanatsarana ny tontolo manodidina famokarana raha tsy tentsika ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny tohadrano, ny trano fitehirizana, eo ihany koa ireo lalakely izay mampitohy an'ireo commune indrindrandrindra fanomezana azy any karazana orinasa kely fanodinana zany. Fa ankoatran'ireny dia misy ny fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ahafahantsika manaparika an'ireo teknika mpamokarana zay ataoko hoe manaraka ny toetrandro ihany koa satria anisan'ny misedra ny ataontsika ny olan'ny fiovavan'ny toetrandro zany ny sehatry ny fambolena amin'izao fotoana izao ary misy ny voka-pikaroana izay ataon'ny mpikaroka malagasy ahafahantsika mahita masomboly izay afaka misedra ny maitany na ny tondra-drano eo ihany koa fa ahafahana miatrika ny reny aretin'ny zavamaniry reny. Ny tiana ambara dia ny fitoram-panjakana amin'ny alalan'ny politika ankapobeny dia mitondra ny ezaka rehetrarehetra tantsoroka ho an'ireo tantsaha ireo mba ahafahana mitondra ny atrarana ny tanjona makany amin'ny fahafitatena ara-tsakafo zany. Mirodorodo ny tantsaha manao foara mahavelom-bolona izy satria ny tantsaha mihitsy ny tonga eto amin'ity foara ity zany manao fampirantiana an'ireo vokatra an'zareo amin'ny lafin'ny fambolena, fiompiana mihoatra ny 20 isan-jato zany mivelona amin'io sehatra io ary ao ny velon-tenany ka mahafaly izy araka mbola aza teo tamin'ny herinandro tsika mbola niaraka tamin'ny fiara-mada eto tsika miaraka amin'ny foyer des paysans zany manao an'ity rodorodony tantsaha ity. Tombony amin'ny fisian'ny tsenabe toy izao ny ahafahana manao jeritodika ny zavabita sy ijerena ihany koa ny anatsarana trany ny famokarana. Marina fa anomana etsika fiaha na foarabe iraisam-pirenena ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay atao eny amin'ny Forelo Tanjombato ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny 12 hatramin'ny 15 septambra 2024 ho avy izao. Tadio fa ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ihany koa moa zany dia efa manomana etsika goavana amin'ny volana septambra iny le ataontsika foire internationale de l'agriculture izay akoatra ny sika eto toerana dia misy ihany koa ny fanasana ireo vahiny avy any ivelany mba handray anjara amin'izany etsika goavana karakara ministera zany. Dia zay tompo lasy tompo vavy ny fiarahantsika teto amin'ity fandaharantsika ity etona dia isorana manokana rehetra ny tantsoroka tamin'ny fandaharana dia ireo ekipa teknika eo anivon'ny serasera ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mametraka ny mandram-peona mandram-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.